Nisany koa androany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nitanterahana tetsy Andriafanambojanahary, valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nikarakaraindrareo teo anivon'ny PS2 ao anatin'ny UDRC. Nisy moa ny afatra tao anatin'izany eo anatrehan'ny savorivory misy ao anatin'ny antoko. Nandefa antso tamin'ireo mpikambana nanisa isan'izany ny sekretera nasionaly ny antoko Andriamatoa Reboza Julien, ny antoko Parti social-démocrate pour l'unité de Madagascar na ny PSDUM izay ao anatin'ny UDRC ihany koa. Nisy ny valandresako amin'ny mpanao gazety izay nitanterahana tetsy Andriafanambojanahary ary nahafahan'ny antoko nanao hevitra mikasika ny olana anatiny mahazo azy ankehitriny. Fotoana nahafahan'ny sekretera nasionaly lefitry ny PSDUM Andriamatoa Randriamampiontsoa Lantonirina nampita ny afatra ny filoha nasionaly ny antoko Andriamatoa Laniriky Jean. Ny afatra ngamba totra avy amin'ny filoha nasionaly dia mbola miantso ireo namana mpikambana amin'ity antoko ity hiverina amin'ny tena ara-dalàna sy ny marina ary tsy ho resy ny faneriterana samihafa na ny fandravaravezana sy fanambolena samihafa fa samy iseho tompony ty antoko ity. Mampahatsara tokoa manko ny teny soratra masina izy ty ao jaonina toko fahafolo ao ny faraka amin'ny folo izay ngamba hoe ny pikarana ozy izy dia matosotra rehefa misy bibidia mihinana ny ondry fa ny tompony kosa dia mampifoy ny ainy ho amin'ny ondry. Tsy fampitory na ifanasa lamba maloto imasim-bahoaka ny antoko fa efa natsangana kosa ny Commission nationale de conflit ao anivon'ny PSDUM misana ny ady hatrany tahaka zao araka ny fantatra nandritra ity valandresaka ity hatrany. Iroso amin'ny fivoriana kosa ity komity anapaka ny fepetra ao tokony ho raisina manoloana ny olana anatiny izay mianjady ny antoko. Raha tsy ivona dia nisy ny tsy fifankazahoana teo amin'ny sekretera nasionaly ny antoko PSDUM Andriamatoa Reboza Julien sy ny filoha nasionaly Andriamatoa Laniriky Jean mikasika ny filatsahan'ity farany hofidiana filoham-pirenena.